Fiavana ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Vavaka isika, misaotra anao mandrakariva ary izay ry Tompo Iray izay any an-danitra, noho ny fahafahana indray amin'izao fotoana izao, indrindra amin'izao herinandro vaovao omenao anay izao, ahafahanay Tompo mihaona amin'ny alalan'ny teninao, koa mangataka hatrany izay ny tahianao, ny momba ny tsirairay avy ary sokafo ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, andraisanay ny teninao sakafo mahavelona, ny fiainanay iray manontolo koa. Irianay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia faly miarabantsika ry havako ny men'Andriamanitra herinandro vaovao isika. Misaotra ny Tompony amin'ny fahafahana ny ara-mivavaka ho omaly. Ary dia izany no fahasoavan-dehibe omen'ny Tompo antsika tsirairay avy ry havana. Mbola ao anatin'ny fiainana ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo isika. Anio dia andeha ny bokin'ny Joelam-paminany indray no anakarantsika izany lohahevitra izany. Ny bokin'ny Joelam-paminany dia neverina ho tamin'ny vanim-potoana tsy nisian'ny mpanjaka fa nampisongadina kosa ny asam-pisoloonana no nahavelomana. Ny boky kosa dia neverina fa taorian'ny fahababoana no nanoratana azy. Ny bokin'ny Joelam-paminany dia anisan'ireo kilasiana ho boky apokaliptika satria izy milaza ny amin'ny zavatra hitranga alohan'ny farany. Dia ireto izany no atao hoe anisan'ny misongadina ao anatin'izany bokin'ny Joelam-paminany izany. Fampimanana ny amin'ny siny andiham-bahalala mahatsiravina hanapotika ny firenena. Amin'izany dia tsy misy azo atao mihitsy, eny fa na dia vavaka aza. Ao koa no ambarana fa ho avy hitsara ny Israely sy ny jentilisa Andriamanitra. Ary ambarany koa fa mialohan'izany rehetra izany anefa dia miantso ho amin'ny fibebahana ny Tompo. Dia andeha ary isika hamaky ampahany amin'izany dia ny Joela toko faharoa, andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Io izany no ahitantsika ny amin'izany hoe miantso ho amin'ny fibebahana izany ny Tompo, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Koa na dia ankehitriny aza ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Fa mamindra fo sy mianatra izy, mahari-po sady be famindram-po, ary manenina ny amin'ny loza. Amen. Hitantsika arak'izany ry havako fa misongadina amin'ity bokin'ny Joelam-paminany ity ny amin'ny hoe ireo dingana ataona koa hoe miendriky ny fibebahana. Matetika dia miteny fotsiny hoe bebà dia inona ny atao amin'izany. Fa ito izany tena atorony amin'ny Etsipria iny hoe inona daholo ny atao amin'izany. Dia misy dimy izy ry havako. Voalohany, fifadikanana. Ity dia fomba fanaotra eo amin'ny voakan'Andriamanitra, fahadianana 3 andro 3 alina sady tsy misotro rano, ary ny hatramin'ny biby fiompy aza dia tsy mivoaka ihany koa, endriky ny famporiana tena izany. Faharoa, fitomaniana. Eto dia malahelo ny amin'ny ota, tsy mahafaly ny ota arak'izany. Fahatelo, fisaonana. Matsiaro tena fa ratsy ihany koa ny ota, noho izany dia tokony ho maty eo amin'ny fiainana ny fahotana. Ary ny soratra masina moa aty amin'ny testamenta vaovao dia milaza amintsika fa fahafatesana no tambon'ny ota. Izay izany no fahatelo amin'izany fibebahana izany, fisaonana. Fahaefatra, fanaovana vavaka fifonana. Tononon eo amin'ny Tompo mihitsy ny ota mamatotra ny tena, ny ota malaky mahazo. Tsy mitovy isika rehetra, fa samy manana an'izany fahalemeny sy ny fahazaran-drasiny sy ny ota malaky mahazo azy izany. Izay ny fahaefatra. Ary ny fahadimy sady farany dia fandrovitana ny fo fa tsy ny fitafiana. Mariky ny fanenenana izany. Vonona ny hanonitra no amin'ny ho avy. Mahafinaritra ny tenen'ity Joelam-paminany ity arak'izany fa atorony amintsika arak'ireo dimy ireo izy. Ary faharoa koa dia misongadina eto koa ny amin'ny hoe ambarany raha vao manomboka ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny Joela toko faharoa hoe koa na dia ankehitriny aza ho Jehovah. Tiana ambaro anatin'izany dia mbola tena ao anatin'ny fotoana mihitsy. Tsy tara izany ilay fibebahana, tsy tara ilay fiverenana amin'ny Tompo, fa mbola ao anatin'ny tsara koa na dia ankehitriny aza. Noho izany dia
asongadiny eto zay fotoan'izay. Faharoa dia ambarany koa ny amin'ny Andriamanitra izay misongadina koa eto indrindra zany amin'ny farany amin'ny 11 mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po. 11 tapany farany dia 11 fandao mba hanenina ihany izy. Zany le Andriamanitra mampitony ny fahatezerana. Zany le Andriamanitra mangoraka, ilay Andriamanitra mamindra fo amintsika. Koa manentana antsika ary amin'ity anio ity tena ataovy ny fibebahana marina. Faraka ny nambara teo fa boky apokaliptika koa ity bokin'ny Joely ity manambara amintsika zany raha vakiana daholo ireo ny amin'ny zavatra iseho amin'ny farany dia izao. Ny fanikemponosika dia manambara fa ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty. Dia mbola tsy tonga ary zany ny tompo dia tena fotoana fibebahana zao. Fa rehefa ho avy hitsara ny velona sy ny maty izy dia efa tsisy intsony ny fotoana hibebahana ny amin'izany. Fa anjaran'i Jesosy sisa mametraka antsika any amin'ny toerana na ho any amin'ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny elo ry havana koa dia mahireza ary mahireza fa fotoana fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiverenana amin'ny tompo amin'ny fibebahana izao. Amen. Vavaka isika dia ampimandraka-arivo izay tompo isan'andro isan'andro, tsy hanamary tena fa dia iaiky ny otanay ary hiverina aminao. Dia tahio ity herinandro vaovao ity koa mba herinandro anehoanao ny famindraponao sy ny fitiavanao anay ka andraisanay fitahiana sy fahombiazana, ary herinandro hifadianay ny ratsy ihany koa. Dia enga ny tompo mba ao amin'ity herinandro ity no andraisanay an'izany fanapahan-kevitra izany, ary tsy andrasanay andro fa tena ankehitriny izao dia hanolo tena ho anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy tompo, amen.